Zoma fa 4 ny volana septambra 20 sy 20 izao no manasa antsika ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny ONR TV. Indro ary ny lohatenim-baovaontsika. Hanaramaso sy jery akaiky ireo vola mivezivezy ampiasain'ny kandida mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ny samifiny. 3 andro mialohan'ny fanadinana baccalauréat dia mbola betsaka ireo mpianatra mamonjy ireny famerenana faradoboka ireny. Ifarana ny faraka amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao ny fitsiriana ny antotan-kevitra momba ny fifidianana ataon'ny vondron'ny tany mampiasa apahanana manontolo ny teny frantsay. Tsy hanaiky atao fitaovana politika intsony ireo sendika ny mpanabe. Ny lafin'ny fifidianana no hanomboantsika ny vaovao efa tonga eto amintsika ireo solotena avy eo anivon'ny vondrona mampiasa apahanana manontolo ny fiteny frantsay na ny OIF hanao ilay fitsiriana ny antotan-kevitra samihafa fifidianana eto amintsika. Ny CENI moa no nanasa azy ireo ho tonga eto Madagasikara amin'ny faraka amin'ny 20 ny volana septambra no heverina fa ho vita izay fitsiriana izay. Anjamina ny Menjanary maminirina Razafitsioarana. Ny fifidianana madio sy mangarahara ary ny fampitovizana n'ireo kandida rehetra amin'ny fifidianana izay ataony fa 7 ny volana novambra no tanjona amin'ilay fitsiriana andreo antotan-kevitra mahakasika ny fifidianana. Ity fitsiriana ity izay teo anivon'ny Vomera Malotena misahana ny fifidianana ny CENI no nangataka ny anaovana izany mba hisiany ny mangarahara tanteraka. Amin'izao fotoana izao dia efa tonga eto amintsika ireo vahiny avy amin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie anatanteraka izany. Ka ny faraka amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao no heverina fa avy tany izany fitsiriana izany. Maintenant de la CENI de Madagascar, nous étions là en 2009 jusqu'en 2014. Nous avons pu apporter notre appui, mais s'il m'était demandé de classer cette élection parmi les autres, je dirais que c'est une élection qui se situe vraiment dans la moyenne supérieure. Et nous voulons aujourd'hui que les élections qui vont se réaliser, qui vont se tenir plus précisément au mois de novembre, puissent se situer dans l'élite des élections en Afrique. Ivadika amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana isika misy ireo sendika ny mpampianatra eto Madagasikara izay mijoro amin'izao fotoana izao fa tsy hanaiky fitaovana politika intsony. Misy amin'ireo sendika izay mijoro mantsy no mironana amin'izay fanaovana politika izay ka tena tsy mipaka ny fitakiana sendikaly izay ataon'izy ireo. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotony Indrina. Anatsara ny tontolon'ny fanabeazana sy ny asa no tanjona amin'izao fananganana ny sendika ivondrona ny mpanabe eto Madagasikara izao. Tsy hanaiky ary tsy handefitra amin'ny tsirariny ataon'ny mpanabe izy ireo hiandry ny valin'ny fitakiana sy hanaramaso ny fifanandrahana ny arahana tamin'ny Prime Ministre ireo mpampianatra. Anisan'ny lesoka hita hatramin'izay ny tsy fanaran-dalàna sy ny fironan'ny mpampianatra sasatsasany any amin'ny resaka politika izay nataony ireo sendika hatramin'izay. Fa zay kosa tsy manaiky lembeny raha hoe anao tsirariny ka anao fitiavana ka motika ministeran'ny fanabeazam-pirenena tsy ekenay zany zavatra mifanaraka amin'ny tombotsoa ho an'ny ankizibeazina ny ekenay. Raha misy zavatra tsirariny dia takinay ary eo zay mampilaza ary zay raha vao mampilaza azonay atao mametry hoe raha mbola tsy voavahanareo ary hita rehefa tena mahitsy le izy ekeny rehetra mazavatra mifitsipika azonay atao manaraka le dingana misy dingana rano na hoe na mandritra ny 4.7 ora na hoe azonay atao satria anaty fitsipika ny zavatra ataonay. Ity sendika ity dia ivondronany ireo mpampianatra manerana ny faritra 20 eto Madagasikara ary natao hikatsaka mahasoa ny fanabeazana sy hitsinjovana ny mpanabe. Ny mahakasika ny hetsika izay ataon'ny sendikan'ny mpanabe iny fa ivadika eo amin'ny lafin'ny angovo isika mbola vitsy ny malagasy misitraka ny angovo eto Madagasikara na dia efa misy aza ny fitondram-panjakana mbola ny 570 isanjaton'ny malagasy no misitraka izay zany manokana momba ny angovo hanafanganana sy hanatsarana izay fahazahoan'ny malagasy angovo izay avy amin'ny angovo azo avozina eo ihany koa ny avy amin'ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Jenita Solalaina sy Rivo Rakotonirina no mitondra ny vaovao.
Orinasa-mpanjakana ny Jirama fananana izany 5 isanjato nefa hatreto sitraka ny ary mbola andriampanjisa sasany satria mbola misy ihany fatika eo olona dangan'ny vidin-jiro miditra faty-antoka ihany nahita olona azo avy hatrany rehefa fikambanana momba ny angovo amin'ny alalana fampizaovozana sy azo avy amin'ny herinaratra maharitra itetika kampitatra isan-taona olona afaka misitraka herinaratra tanjona zany piroboroka ny sehatra araka angovo eto amin'ity tany sy ny fanjakana satria hitantsika ombelombelo fa mbola tsy maharaka zany ny filany fampiasantsika sy ny famatsiana ny angovo kana ankapobeny zany zany dia ny firosoana aloha ny angovo zany masoandro ny avy rivotra ny avy amin'ny rano iny fa ny avy any ambany tany amin'ny alalan'le atao hoe zay zany dia faharoa koa zany fidirana mpianarana kirikirana ny tanora malagasy mba ho matianina amin'izay sehatra angovo zay eto zany ny mampiavaka kely izy amin'le vinanasa sasany eto zany efa vonona io zany ny mpamatsy vola satria izy efa manambola zany ny orinasa rehetrarehetra ao anatin'le CTBM titetika asa ity dia namony ary nanosy avy eo isa 5 anatin'ity fikambanana ity ary efa vonona avokoa ny famatsim-bola ana sy ara-tanterahana izany tetika asa izany ka ny fiaraha-miana izay fanjakana asany inatsika ny vaovao makasika ny fifidianana efa maso ny vola vezy alohan'ny fifidianana ary hanara-maso ny vola mivezivezy mandritra ny fifidianana sy aorian'ny fifidianana ny samifine io moa no nambarany tale général nyity sapanarairay izay miady amin'ny famotsim-bola ity noho izay asa fanaovana fanara-maso izay dia nisy ny fanatsarana ny asa ny samifine sy ireo mpiara-miambonatoka amin'ny tantely rabelalana sy tiavina rakotiny indrina no mitondra ny vaovao ireo izay lara-pahame rana arateknika sy arabola izay amin'ny famotsim-bola sy famotsim-bola rorona anisan'izany ny fametrahana ny plateforme numérique centralisée na tahirina misy vao mahakasika ny fanadiadiana izay atao eo anivon'ny samifine na ny sampatrara hafa eo ihany koa ny fanamafisana ny fampiofanana sy ny fanatsarana ny rafitra ary ny lalàna mba hahatonga ny samifine ahomby sy afaka hitrandraka vaovao avy amin'ny banky na ny rafitra hafa isan'izay ohatra ny fanorenana birao vaovao an'ny samifine izay iasana manomboka amin'ny herintaona anatin'izany ihany koa zany ny fijerena ny ezaka fanofanana nireo mpanao fanambarana ia toy ny banky ny rafitra mikirakira vola na reo rafitra zay natao hanao ny fanomezana vola avy any ivelany amina antoko politika izay olona mandray vola avy amin'ny firenena hafa dia mandika ny lalàna momba ny antoko politika ny samifine dia manara-maso ny vola mivezivezy eny anivon'ny banky raha misy vola mampiaya na mihoatra ny mahazatra ny lalàna momba ny fifidianana dia nametraka ny rafitra manokana miandraikitra ny fanaraha-maso ny famatsiana ny fampelezan-kevitra ka manana anjara voalohany andinika ny mpifaninana hovidiana rehetra ny samifine ny vola miditra sy mivoaka amin'ny enimbolana mialohan'ny latsabato avy amin'izay no iangano ny fanadiadiana dia mampametra-panontaniana izay ka anjaran'ny banky aloha no manontany voalohany na zay rafitra mandray an'ilay vola dia rehefa tsy mahazo vaovao mahafa-po avy amin'ilay olona manao an'ilay fampidirana na famoaham-bola izy dia mampita aty amin'ny samifine ka anaovan'ny samifine fanadiadiana fa tsy izay ihany fa ireo fanangonam-baovao rehetra amina loharanom-bola avy amina firenena na toerana ny aingana vola ary ny fomba fampidirana azy eto Madagasikara na vola raisina lela vola io na vola mampandalovina amin'ny banky io zany dia iaingana ahafahana manadiady hoe avy aiza ny vola iza nanome azy ary atao inona ny vola
nototosaina teny Antaninarenina ny atrikasa ny arahana tamin'ny mpiara-monina sy ny samifinina, atrikasa izay nototosaina tamin'ity androany ity ary novatsian'ny vondrona Europeanina vola. Ivadika amin'ny vaovaon'ny fanabeazana isika amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fanadina-mpanjakana baccalauréat. Mbola maro amin'ireo mpianatra nefa no miatrika ilay antsoina hoe kory faradoboka amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa moa araka ny fantatritsika ny fotoana izay tsy nianarana vokatr'ireny fitokonana nataon'ny mpampianatra ireny, ka amin'izao faraparan'izao dia manao azakazaka rahatosika ireo mpianatra manatona an'izay fanaovana fanazarana farany izay. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotiny indrina. Maro ny laza adina sy ny fanazarana ary ny famitinana leso natao eny anivon'ny izay manao faradoboka ireny, ka izany indrindra no mahaliana ny ankizy anao izany. Io ihany koa ny fanazarantena mba tsy ho sahirana amin'ny fiatrehana ny laza adina rehefa tonga any amin'ny fanadinana. Ho an'ireo ankizy tafaresaka taminay dia nisy nefa vonina hiatrika izany fanadinana izany, ary misy ihany koa ireo taranja mbola tsy hay ho an'ny mpianatra hafa. Ohatra hoe fianarana efa natao hatray zany dia efa vonina, efa azo lazaina efa mba misy zavatra azo hiatrehana an'ilay izy any. Na dia teo ary amin'ny problème zay zany, na hoe eny zay aloha zany mpianatra privé efa nianatra foana hatramin'izay, tsy voasakatsakana mihitsy. Ilay izy aloha zany raha ohatra hoe matiera hoe sarotra, raha zay efa nianarana zay aloha efa mahazoazo hiatrehana le baka ihany, efa azo lazaina vonina. Efa azo lazaina hoe vonina, efa misy azo lazaina hoe ay moa misy sarotsarotra ihany, tsy maintsy hoe hatrehana ka. Efa vonina. Tena mafy sady mbola tsy dia vonina mihitsy. Fa miezaka ihany. Ka rehefa manala moa tsy maintsy manantena kely foana. Mbola tena tsy hay zao sady mampatahotra histo-géo dia malagasy. Tsy malagasy histo-géo ihany. Tena lasa banga be mihitsy be dia be ny zavatra tsy dia ampy. Manenjika be amin'ity fakadoboko ity sisany. Mila fitoniana ny mpianatra hiatrika ny fanadinana ary mila sakafo ara-pahasalamana ihany koa noho izany, ary indrindra fankahirezana natohana avy amin'ny ray aman-dreny mba tsy tebiteby na ho sahirana rehefa hiatrika izany fanadinana izany. Ilay ankizy mpanala baka zany dia tokony efa tsy arotro intsony izy zany ho an'ny anio seram-piantso. Dia eo amin'ny lason'ny sakafo dia sakafo maivana no tokony hoanina. Tokony tsy hina sakafo matavy, sakafo be menaka, sakafo mafy tokony tsy hoanina. Miafra zany dia ho an'ireo mpianatra manala baka dia tokony tsy arotro intsony zany zareo. Tokony mamakimaky fotsiny sy saina mianatra mafy intsony, mandato tonga fanadinana dia hikorotana ny saina. Zay ny fanadinana baccalauréat atao amin'ny latsinainy, fa ho an'ny fanadinana BEPC kosa dia efa betsaka ireo farim-padidim-pampianarana no namoaka ny vokam-panadinana BEPC. Raha oharina tamin'ny taondasa dia niatsara ny vokatra satria dia nahitana fitombona ny taham-pahafahan'ny ankizy afaka ny fanadinana BEPC izay. Faniola Randrianantenaina sy Avitra Lalaina no mitondra ny vaovao. Efa nivaly avokoa ny ankamaroan'ny valim-panadinana BEPC ho amin'ny farim-piadidim-pampianarana manerana ny nosy. Nahitana fiakarana izany raha oharina tamin'ny taondasa. 7 ireo sisiko efa namoaka izany, ka 5 tamin'ireo ihany nahitana fiainana. 4 kosa sisa ireo sisiko tsy mbola namoaka izany, ary vinavinaina hivoaka amin'ity farany herinandro ity. Raha ho amin'ny faritra Analamanga dia niakatra ny taham-pahafahana. Ho an'ny distrika Tsimondrano dia 7,20 isanjato. Raha 3,20 isanjato izany tamin'ny taondasa. Ho an'ny Ankasibe kosa dia 2,30 isanjato, raha 5,20 isanjato izany tamin'ny taondasa. Ary ho an'ny distrika Manjakandriana kosa dia 3,30 isanjato izany, raha 2,20 isanjato izany tamin'ny taona 17 ajantsika eo aloha ny resaka fanadinam-panjakana fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika. Mbola betsaka amin'ny malagasy no matahotra miditra n'ireny birao-mpanjakana ireny. Birao-mpanjakana izay natao hanome tolotra ho an'ny vahoaka amin'ny maha-misahana ny raharaham-panjakana azy. Mety maro no antony mahatonga izay fahalainana mamonjy ny birao-mpanjakana izay, ao ohatra ny tahotra, ao ny akamona. Tsy tokony misy ho atahorana nefa ny makeny amin'ireny birao-mpanjakana ireny satria dia
oka na service public no ataon'izy ireny ary ao ny ty fanadiadiana oentiny jeny taso lalaina amin'ny sariny rivo rakotin'irina ity tsy fahavitan'olona sasany fikarakarana ireo antota taratasy maro samihafa ny tsy fahazotona miditra eny amin'ny bureau mpanjakana maro no antony mahatonga izany ny sasany dia noho ny fahatahorana ny miditra eny amin'ny bureau eo ihany koa ny akamoana tsitro izao fa indrindrandrindra ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ilay taratasy maro anefa ny vokatra tsy nyzany raha tsy ilaza fotsiny fisiandrem-panera ka mahatonga kolokolo zany avy eo ary mampitombo ihany koa ny volalany eo amin'ny fikarakarana nanazava misimisy kokoa ny mahakasika ny tokony ho ataony tsirairay rehefa miditra eny amin'ny bureau mpanjakana ny talen'ny kabinetra ny ministry ny fananantany sy ny fanajariana ny jana ity ministera ity rahateo dia anisan'ny sampana be olona indrindra mikarakara ireo antorataratasy maro samihafa mahakasika ny tany miankina indrindra amin'ilay antony ahatongavan'ilay olona eo anivon'ny sampana-drahany fananantany no hoe iza ny olona tena tokony ho atonina sampana-raha tokony ho atonina fa raha ohatra zao hoe andrefitany dia any amin'ny sampana-raha fandrefesa-tany no tokony atonina raha ohatra hoe anoratra tany indray dia any amin'ny sampana-rahany fananantany mihitsy no tokony atonina ka ny tena hafantarana an'izay dia amin'ny alalan'ny fanatonana an'ireo olona tompona andraikitra eo anivon'ny reny birao isan-karazany reny ny birao sasa moa misy ny accueil dia eo amin'izay accueil zay zany no manazava sy atonina dia ireo no anontaniana mikasika ny hoe inona daholo ny atao taratasy mety ilaina inona ny vola ohatrinona ny vola tokony aloha raha ohatra hoe misy vola tokony aloha amin'ilay asa angatahana ohatra zany koa raha ohatra hoe angataka ny certificat de situation juridique reny ohatra ny olona dia efa mazava hoe toy zao ny vola aloha amin'ireny fantatra hoe ny fepitona roa andro herinandro farafabetsany ohatra no azahoana an'izay raha ny tokony ho izy ny bureau mpanjakana modely dia tokony ho izy sampandraharaha fandraisan'olona avokoa ary tsy tokony hiavonavona ny mpiasa ao satria izany no matetika sakana mahatonga ny olona tsy manatona bureau ary amin'izao fotoana izao dia anisan'ny politika apetraka ato amin'ny ministera sy apetraky ny gouvernement tamin'ny akapobeany mihitsy indray ny resaka hoe fanamavanana ny fomba fanatonan'ny olona ny sampana-raha-mpanjakana zay dia ny ataon'ivon'ny fananantany zany dia anisan'ireo sampana-raha-mpanjakana izay iroso ao anatin'izay hoe fanatsarana ny fanamorana ny fanatonan'ny olona sy ny manandraraha rehetra ny sampana-raha fananantany zay dia atoato ivoaka tsy ho ela zany ny mikasika an'izay fampahafantarana ny akapobean'ny olona mikasika an'izay hoe inona daholo no atota taratasy ilaina ohatra raha mindra tany lova ho amin'ny mpandova dia ho fantatra efa eo ampikarakarana an'izay zany zay amin'izao fotoana izao araka izany ireny filan-kaifitra eny amin'ny varavarana voalohany ireny no tokony ho atonina rehefa miditra eny amin'ny bureau mpanjakana izy ireny moa efa voaofana raha teo amin'ny fandraisana sy fanomezana ny toromarika ny tsirairay Nos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Alasata azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre anoana officiel on air radio TV hotoizantsika ny fampalalam-baovao eo amin'ny lafiny tontolo iainana mba ampiroboroboana ny toekarena maintso sy ho fiarovana ny tontolo iainana dia maro moa ny ezaka izay efa atao eo anivon'ity ministera ity miaraka amin'ireo mpiara-miambonatoka maro avy any ivelany ary mbola betsaka ihany koa ny ezaka tokony ho atao amin'izay fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara izay minano menjanary sy maminirina razafy tsy hoarana
mila mivoatra sy mandroso otrany ny toe-karena malagasy ary tokony maro ihany koa ireo asa mamokatra apetraka eto amintsika mba ahafahana tonga amin'izany anefa dia tsy maintsy mila miara-miasa ny fanjakana sy ireo amin'ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena ka izany indrindra no natonga ny fikambanana ADEV na Agir pour le développement durable et économie verte à Madagascar nampivondrona ireo rehetra izay voakasika amin'izany mba ahafahana mahita vokatra tanjona moa ny arovana ny tontolo iainana ao anatin'izany ary toe-karena maitso sy asa maitso no tena tiana asongadina sy apetraka eto Madagasikara. Betsaka ny zavatra niontin'ireo ny convention natao sonia anikeo iny ifameno amin'ny zavatra rehetra efa nairana amin'ny hafa koa fa ity anankiray ty natao sonia androany ity dia fomba fijery efa manomboka mahazovana eto an-tany eran-tany izany asa maitso tsy haiko nandikana azy moa hoe emploi vert tontolo maitso sy ny sisa ary dia mety ho tombony tokoa ary hoe raha raisika ohatra zany dia orinasa manaiky miara-miasa aminay. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fanaovantsy ny mpiara-miasa teo ministera ny tontolo iainana sy ny fikambanana ADEV ao anatin'izay fanondrotana ny toe-karena maitso sy ny fampiroboroboana ny asa maitso eto Madagasikara izay. Teo ihany koa ny fanomezana mahaboninahitra Chevalier de l'Ordre National Malagasy ho an'ny sekretera mpanatanteraka ao anatin'ity fikambanana ADEV ity. Efa teo amin'ny asa fanaovan-gazety isika ialana amin'ny fisolokina ny asa fanaovan-gazety ary mba hijerena ireo mpanao gazety matianina izay no antony hizarana sy anomezana karatra mamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety. Nisy moa ny voamiara manokana izay natokana hizara sy hamantatra ireo tena mpanao gazety tena izy tao anatin'ny volana maromaro izay no niasa ity komisiona ity. Amin'ny fiandohan'ny volana oktobra no hanomboka ny fizarana zany karatra matianina mahampanao gazety izany. Tantely Rabelolalana sy Tiavina Rakotony Indrina no mitatitra ny vaovao. 570 ny isan'ireo mpanao gazety manerina ny nosy ahazo ny karatra mamatianina izay hozaraina amin'ny volana oktobra ho avy izao. Izay ny fanapa-kevitra no raisin'ny voamery. Tsy azo atao osika ity karatra ity ka enjehana izay tratra manao izany. Efa nisy moa ny fitoriana napetraka eny anivon'ny sampandraramsana ny Adelo Kabevava izay nataony ho lavitry ny mpanao gazety mikasika izay fisolokina izay. Tsy azo atao koa misy le code QR tena izy fa tsy le fopla afana malavaka ny tena mpanao gazety sy izay mety misantoka ary tsy azo adika sarotra dika zany. Zay no fanapa-kevitra zareo eo amin'ny 570 eo zany efa isana vokany dia ireo zany mahazo an'ilay karatra. Indrindrindra amin'izao fotoam-pifidianana zao mila an'iny tsika. Ilay ny aravana satria be loatra le olona misoloky sy misandoka nasatsika. Nisy ireo izay mbola nekena nandraisana ny atotan-taratasiny dia mbola nandraisana reny le atotan-taratasy tratro oriny reny dia akoatran'izay koa moa nisy tsy teto toerana ny filohan'ny voamera fa nahita iraka tany velany dia izay somary nampatarika kely azy akoatran'ny fifandimbiasa pahefana zay hitanareo tsara toedrarana izy teto amin'ny firenena. Nisy noho izany ny sivana natao tamin'ireo mpanao gazety manerina ny nosy ka izay tsy nafeny fepetra dia tsy tafiditra ao anatin'izany. Raha tsy ahivina dia ireo izay efa niasa telo taona tsy ankiato teo anivona orinasana Haino Amanjery sy ireo nivoaka teny anivon'ny sekoly ambony momba ny serasera no mahazo izay karatra mamatianina izay. Ho fanampinareo ray aman-dreny amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia misy ny hetsika fanamboarana kopy fohy ho an'ny ankizy eo anivon'ny boriboritany voalohany. Efa fanao isan-taona moa izao hetsika izao mba hanalana fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy amin'izay fidiran'ny mpianatra izay. Fanuela Randrianantenaina sy Avitra Lalaina. Betsaka ireo ray aman-dreny sahirana fanomanana ireo taratasy ilaina amin'ny fampidirana mpianatra noho izy miandry fotoana ela vao vita. Noho izay indrindra dia manao hetsika ny eo anivon'ny boriboritany voalohany ahafahana manampy azy ireo amin'ny fanaovana kopy fohy izay vita eo no eo ihany fa tsy miandry fotoana ela. Marina fa indroa isan-taona ny hetsika tahaka izao dia rehefa akaiky fidiran'ny mpianatra sy rehefa manomana ny atotan-taratasy ilaina amin'ny fanadina mpanjakana. 500 isan'andro ny kopy fohy vita eto amin'ny boriboritany voalohany ary 5 kosa ireo manatanteraka izany.
zay ny mahakasika iny fanamboarana kopy foy izay vita vetivety tsy amin'ny boriboritany voalohany iny fa efa maro amin'ireo tanora malagasy kosa amin'izao fotoana izao no mitrandraka sy mitady asa ary mamorona asa avy amin'ny alalan'ny internety izay rivotry ny teknôlôjia mitsoka amin'izao fotoana izao na dia mbola vitsy aza ny malagasy mahafantatra sy misitraka azo atao tsara ny mitady vola sy mamorona asa avy amin'ireny internet ireny mba tsy anterana foana amin'ny hafa ka andeha hitetoronasa ametraka an'izay antotaratasy fitadiavana asa izany. Misy ny fanadihadiana anankiray ty izay natao tamina tovavy izay nisehatra sy namorona asa tamin'izany tontolon'ny internet izany eo amin'ny microny Anjamina Menjanary sy sariny Maminirina Razafitsioarana. Tanora pakafisiliana amin'ireny teknôlôjia vaovao ireny tia Sosamonta ary anisan'ny zavatra tena kafizy ny manoratra ka izany indrindra no antony natonga azy nanao ilay antsoina hoe blog ireny. Maro amintsika nefa no mbola tsy mahalala izany blog izany. Fa inona tokoa moa izany? Ary inona no iantsoana ireo olona manao izany asa izany? Ny atao hoe blog zany dia ohatrany hoe site web fa anao manokana, izany hoe manangana site web ianao dia manokatra momba an'izay zavatra mahafinaritra anao ao, mety hoe vaovao, mety ihany koa hoe tantara momba ny fiainanao manokana, mety hoe zavatra mahakasika ny zavatra misy eto an-toerana na koa hoe zava-misy any ivelany, mety hoe mitantara nisy zavatra hitanao teny an-dalana dia soratanao na koa hoe nandeha vacances dia mitantara momba an'izay. Dia blogueuse zany asan'olona manoratra mitantara an'izay zava-miseho izay, mety hoe amina article na koa anaty vidéo na anaty sary. Maro moa ny antony nahatonga ity tovavy ity hisafidy hanao izany asa na blogueuse izany. Ny antony safidiko an'ilay anaovana izay asa izay zany dia zahatra izay efa liana foana tamin'ny resaka teknôlôjia vaovao dia za koa nefa ny tia manoratra. Dia tao anatin'izay zany nandinika hoe inona no mety hoe afaka anaovana an'izay zany satria tsy hitako hoe tsy ampy anahy ilay manoratra mombana vaovao fotsiny fa zahatra dia te hitantara mombana zavatra iainako andavanandro izay mety hoe tsy hita anaty gazety nefa ny afaka tantaraina amin'ny fomba hafa. Dia nieritreritra zany hoe hanangana blog dia hanoratra tao dia teo no nitsiry ilay fitiavanao an'ilay izy. Efa firy taona tokoa moa izany tia Sosamonta no nisehatra tao anatin'izany ary nanao ahoana ny lalana nolalovanao? Ary inona ihany koa no mbola hitanao olana amin'izay sehatra ny blog izay? Eritaona sy tapany izay no tena hoe nanomboka nanao an'ilay izy fa za efatra mbola kely no manoratra foana sy manandrakandrana manoratsoratra anaty blog site web kely na blog tany. Dia nanomboako an'ilay izy nisy fifaninanana tamin'ny RFI momba ny blog dia mandefa article any ianao na vidéo, ny amoa article nalefako satria za tia manoratra dia raha ohatra ianao ka raha mahafapo andry zareo zany ilay lahatsoratra alefanao dia mahazo fampiofanana ianao avy eo mandritra ny enim-bolana momba ny multimédia sy ny blogging mihitsy izany. Dia rehefa ohatra hoe vita ilay fampiofanana iny dia omeny sehatra manokana ianao ao amin'ny tranokalan zareo anoratana momba an'izay zavatra mahafinaritra anao sy ny sisa. Dia misafidy lohahevitra ianao, misafidy anarana ianao, misafidy loko ianao sy ny sisa zany, manao design mihitsy ohatra dia manao site web ireny. Dia manomboka eo ianao afaka mandefa izay tianao amin'izay dia arahany maso fotsiny zavatra alefanao dia izy manao ohatra ny hoe pub kely anao any anatin'ny site web sy ny sisa. Tahaka izao koa sary ny fahitany ny tontolon'ny fandraharahana eo amin'izay sehatra ny teknôlôjia vaovao izay. Ho anà manokana aloha zany raha fahitako azy efa betsaka ny tanora liana amin'ny fandraharahana amin'izao indrindra amin'ny teknôlôjia vaovao. Mebetsaka zany tanora hoe mamorona asa ho anazy fa tsy miantehatra foana amin'ny hoe ahita asa rehefa mahazo diplôma. Dia ilay izy mivelatra foana satria na dia ataoko hoe mbola tsy ao anatin'ilay amin'ny teny vahiny hoe digitalisation ary tsika sy ny sehatra nomerika tanteraka amin'izao no ilay olana amin'ny internet sy ny sisa teo dia mivelatra foana nefa ilay izy misy zany ny offre mipoitra ohatra hoe ianao afaka amin'izao afaka hoe miasa amin'ny Facebook ianao mamaly MP sur izany fotsiny ianao dia efa mandray vola, afaka hoe manao animation ana page Facebook dia mandray vola. Dia be dia be zany tanora lasa miditra amin'ilay izy dia betsaka koa ny mpandraharaha amin'izao efa mitady an'izay mitrandraka an'izay sehatra izay dia mivoatra foana ilay izy fa tsy ohatran'ny teo aloha intsony. Tsy izy irery moa no miasa ao anatin'izany fa eo ihany koa ireo namany.
za zany amin'izao efa manana mpiara-miasa fa teo aloha zarery satria tsy araka intsony le zavatra manomboka betsaka zany le olona mitady an'le izy dia tsy araka dia tsy maintsy nisy mpiara-miasa miara-miasa tamiko eo amin'ny tanora 5 eo zay amin'izao miara-miasa ao dia sady mifampianatra zahay no mifanometraikefa no ihany koa mamelona n'le orinasa kely. Inona ary no afatra afaka ampitain'ity Sosamanta ho an'ireo tanora izay te hisehatra ao anatin'izany? Ny afatra ampitaiko dia hoe izao foana hatrany hatrany manatanteraka nofinofinao amin'ny fomba rehetrarehetra tsy maninana manofinofy be ara fa rehefa misy le sitrapo le volonté mihitsy zany no ilaina dia ilaina foana koa miresaka amin'olona za matahotra mihitsy miresaka amin'olona satria rehefa tsy miresaka ianao dia tsy afantatra mihitsy ny olona hoe inona no tianao atao inona mba netsainao dia mizara hevitra dia mazoto foana ihany koa mikaroka satria ny azo ao tena fikarohana daholo nahitako izany rehetrarehetra izany fa tsy nianoka fotsiny tamin'ny hoe fianarana tany am-pianarana. Izay ny fanadihadiana natao tamin'ity Sosamanta izay blogueuse iny fa ity vaovao manaraka ity kosa dia mifandraika amin'ny resaka fanatanjahantena. Ho an'Andriamatombola Rajona izay isan'ny manampy ireny mpikarakara hetsika ara-panatanjahantena ireny indrindra fa ny taranja basketball dia vokatry ny fitiavana sy fanampiana ao anatin'izay fikarakarana izay. Izy moa dia filoham-panorona ny ekipa Ascut avy any amin'ny Ligue nationale ny amin'ny taranja basketball saingy tsy amin'izay izy fa manampy sy mikarakara hetsika samihafa eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay. Isan'izany ohatra ny Somaro basketball tany Nosbe, ny festival Pangalana tany Manakara, ny festival Allée de Baobab tany Morondava dia isan'ny fanandraisan'ny anjara feno tamin'ny fikarakarana izay. Ny fitiavana ny taranja sy fitiavana te hanampy ny mpiarabelona moa no antony natonga azy hanao izay hetsika izay. Alors ity resaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatombola Rajona ity teo amin'ny sary ny Maminirina Razafy Tsiwarana. Inona natonga anako tsy nijanona tamin'ny club fa niditra amin'ny sehatra maro baskety dia ny fitiavana ny baskety ary mahita hoe raha mijanona fotsiny eo anivon'ilay club dia tsy afaka mivelatra bebe kokoa sy mijery lavitra bebe kokoa eo anivon'ny tontolon'ny baskety satria ny baskety betabe ny zavatra mbola azo atao ary tokony atao tsy eo anivon'ny club rery ihany fa eo anivon'ny sehatra maromaro tsy ataontsika hoe baskety ilay izy fa hoe ny fanatanjahantena zany dia mahatsiaro tena manana didy sy andraikitra ny tena amin'ny asa sy amin'ny zavatra maro raha mbola afaka manampy dia manampy andreo izay tianao zavatra ao anatin'ny fanatanjahantena. Mbola hoarantsika manontolo moa ny resadresaka ny arahana tamin'Andriamatombola Joseph Rajona iny amin'ny fotoana mamety azy. Hoe tsy la réunion kely isika amin'ity vaovao manaraka ity. Fiarahamonina hafa mihitsy ny tsy la réunion kely na eo amin'ny resaka fifandraisana zany na eo ihany koa amin'ny resaka varotra. Feno mpivarotra n'ireny kojakoja efa avy nampiasana reny tsy la réunion kely toy ny kapoaka na ihany koa ny tavoahangy. Misy ihany koa ny toerana izay akan'izy ireo azy eny amin'ireny fanaripako samihafa ireny. Nanao fanadihadiana sy nidina teny la réunion kely ny namana Tasolalaina sy Rivo Rakotonirina. Ahitana ireo karazana kojakoja maro samihafa efa avy nampiasaina ka mbola amidy eny la réunion kely. Ny tavoahangy, ny boaty no tena betsaka amin'izany. Tsy mponina eny amin'ny daba fanariana fako no ahafahan'izy ireo manangana izany raha nambaran'ireto mpivarotra. Isaky ny amin'ny alina no mandeha mitsimpona izany izy ireo ary fotoana maro no lany manangona izany. Misy ihany koa anefa ireo fako efa ataon'olona mitokana ao anaty harona plastika ka mandray avy hatrany izy ireo. Tsy misy fandiovana manokana no atao amin'izy ireny raha nambaran'ireto mpivarotra hatrany fa anjaran'ny mpividy no manao an'izany. Isan'ny mpivarotra eto izao i Madame Lydia ary efa hoen'ny taona izay no nanaovana an'ity asa ity. 50 ariary no amarotany tavoahangy iray ary manodidina ny 100 ka hatramin'ny 300 kosa ny boaty vy. Tsipinina anaty baka reny dia ambonina. Dia zao zao fakanareo andray. Baka peta. Eo anatin'ny firerinandro eo vao mahambola be dia be. Ela. Rehefa sana mbola kely
Dia zay rehefa tsara netana dia zay nahita sorian'ny solosaina mbola mandeha tsara izao i Natasha ary ho amidiny 500 ariary zany raha nambarana. Entony olona avy anaty vato dia ilay makangolo dia tao amin'ny any no maka entana izy. Misy manome zay misy mitondra dia vidiana na omenana fotsiny. Ohatrinona zao varotanao an'iny? Ty ve dimanjato. Tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'izy ireo ny filomanosana ao anatin'ny damampako raha nambarandreto hatrany ary mihinana ireo poti-tsakafo hitany ao izy rehefa avy eo raha toka sindra mahita. Tsy tena mahavelona ity asa ity raha nambaran'izy ireo fa ahazoana sakafo hoanina isan'andro fotsiny. Zay ny fanadihadiana zay nataony Jenita Solalaina sy Rivo Rakotonirina teny amin'ny La Réunion kely ary mbola hitomo iny fanadihadiana iny ampahafantarana antsika ny mahakasika ny fiampiainan'ireny olona mipetraky ny La Réunion kely ireny. Vaovao ara-tsosialy izay ihany dia mitombo hatrany ireo mpangataka amoron-dalana izay hita amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo ankizy ny manan-kilema, misy ny rahan'ny ray aman-dreny mangataka noho ny fahantrana sy ny akamon'ireo ray aman-dreny amin'ny ankapobeny no antony mahatonga ireny zaza ireny mandeha mangataka akotrany hoe kamboty tsy manana raisy ireny intsony. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonindrina. Raha matsikaritra isika dia mitombo ireo mpangataka eny rehetra eny na ny ankizy zany na lehibe, eo ihany koa ireo manana klema. Misy ireo ankizy latsaky ny 1 taona no ampiasain'ny ray aman-dreny angataka ka omeny ny ray aman-dreny avokoa ny vola azony. Misy ihany koa ireo ankizy hofaina ka tsy maintsy manome vola ny ray aman-dreny rehefa avy mangataka toy ny eny amin'ny 17 hektara ny tunnel Lamboida. Tena amin'ny tunnel Lamboida no nanaovanay ny fanadihadiana ka tafaresaka tamin'ity tovolahy kely sy renim-pianakaviana iray ity. Ho an'ny ity tovolahy kely iray dia 500 ariary isan'andro no azony ka omeny ny reniny. Mamanay hoe mba karama foana mamanay asa mandeha makany manamboatra trano izy amenana azy vola fa ozina amin'izara mbarahony karama fa tonga misahony tsy mikarama eo vetinge zany efa mandeha ody dimanjato sy 2 arivo tsisy tonga dia amenana azy daholo eo an'izay tsy mamanam-bola mahitsy. Telo fandray retelo eny taona zany zay natorinay tamin'ity sisin-dalana ity. Manao asa batabata entana na manao parking. Raha misy afaka mijery ihany dia aloha mba jerena le manitra fa tsy mavita tena tonga dia direct zany zay. Manoloana ny famaroany ireo mpangataka sy ny katrami dia manana andraikitra amin'izany ny ministeran'ny mponina. Araka izany dia ny fandefasana azy ireo eny anivon'ny centre d'accueil d'urgence no atao azy ireo ka mandalo fotsiny izy ireo no izany. Eo ihany koa ny fandefasana azy eny anivon'ny village communautaire de Recasement izay hipetrahany maharitra. Misy ihany koa ny famerenana azy ireo eny anivon'ny toerana ny aviany satria tsy manana fahefana amin'izany izy ireo. Misy fepetra nefa ny fandraisana azy ireo dia ny fijerena ny fihetsiny na ny comportement an'izy ireo sao dia misy mangalatra. Ho an'ireo ankizy tsy ampy taona sy ankizy hofaina ampiasaina mangataka dia mbola hisy ny dinika sy ny fijerena miaraka amin'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny ministeran'ny mponina. Vaovao vao milatsaka vao izao zavatra nitranga tetsy Ivandry. Nisy fiarakodia irony mpitarika ny manam-pahefana irony nandefa giro fara ary nandona ankizy tetsy akaikin'ny farmasia Ivandry io arivo io. Saika nitsoaka moa ity fiara ity saingy nosakanan'ny fokon'olona. Nandona zaza roa ity fiara ity ary ny iray tamin'ireo dia fantatra fa namoy ny ainy. Araky ny fantatra dia mbola nahitana basy ka
kalaknikova miisa 3 sy zava-pisotro miaraka amin'ny vera atao anatiny ity fiara ity no batain'ny fokon'olona moa ary nidoran'ny olona etsy akaiky ny pharmacie ivandry ity fiara zay ity fiara ity efa tonga teny antoerana ny mpitandron'ny filaminana ny fe ny toedrara ary ireo mpitandron'ny filaminana moa zay nanao ny fanadiadiana fa akoatran'izay ihany koa dia efa taraiky vao tonga ihany koa ny mpamonjy voina tamin'ity tranga ity raha ny fantatra dia efa irosy zany ny fanadiadiana ary efa may moa zany ty fiara Toyota Yaris ampisava lalana na fiara na manam-pahefana ity tsaivina fa tetsy Ivandry akaiky ny pharmacie Ivandry mbola 20 minitra lasa izay no nitranganiny ity raha ity. Iny ihany koa no netsika namarana ny vaovao tamin'izao ariva izao misaotranao naritra nijery zany hatramin'ny farany mame fotoana ho anao amin'ny alatsinainy indray mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra veloma tompoko.